Efa rivo-taona mahery zao ny tantaran'ny fambolem-bary eto Madagasikara. Tany amin'ny taonjato fa 10 tany no nampidirin'ireo mpifindra monina aziatika razambentsika teto izy io. Fototry ny fambolena ra-tsakafo sy loharanom-piainana ny fambolem-bary eto Madagasikara. Kanefa kehitriny tsy maharaka ny filana ateraky ny fitombon'ny isam-poniny intsony ny voka-bary miakatra, hany ka lasa miankin-doha amin'ny fanafarana avy any ivelany isika. Mizaka ny tsy fahampiana foto-tsakafo ny firenena, izay tsinona fa ny vary. Araka izany dia ny tanterana nanomboka ny taona 1740 ny tetika asa mpikarohana fivary iarahany Madagasikara sy Japana miasa. Ahafahantsika mampiakatra ny tahan'ny fambolem-bary dia fampiasantsika ireo teknôlôjia japonais. Misy moa ny fiarahan'ireo teknisiana japonais sy ireo teknisiana mpikaroka malagasy namoahana karazana vary fivary izay manome tapamokarana tsara. Ireo koa ny fampiasantsika ny zezika fanampiana ny phosphore mandritra ny fotoana fanetsana izany teknika izany dia ahafahantsika mampakatra koa ny tapamokarana ary aparika era Madagasikara. Antony iray mahatonga ny tsy fivoaran'ny voka-bary eto Madagasikara dia ny toetrany tany tsy dia mamokatra hitovizana amin'ny atsy Afrika. Ny singa phosphore sy ny azota ao anatin'ny tany ilain'ny vary amin'ny fitomboana dia kely sady fikerin'ny tany ka sarotra ho an'ny vary ny mitroka azy ireo. Ny vahaolana dia tsotra, ny fampiasana zezika. Araka ny hita amin'ny sary dia nitombo hatrany ny voka-bary tany Azia Atsimo Atsinanana nanomboka tamin'ny taona 1790 noho ny fiakaran'ny tahan'ny fampiasana zezika. Ny teto Afrika atsimon'ny Sahara kosa nefa dia tsy nihetsika mihitsy ny tahan'ny fampiasana zezika. Vokany tsy nitomby ihany koa ny voka-bary. Ny akamaroan'ny mpamboly malagasy madinika nefa dia tsy manana ny ampy hividianana zezika ka mampisy tsy fahatomombanana eo amin'ny fanamasahana amin'ny tany. Ho famahana izany olana izany dia nametraka androm-pikarohana efatra ny tetika asa fivary. Voalohany, fitsirihana ny tany amin'ny fotoana fohy. Faharoa, famoahana karazam-bary vaovao afaka misitraka tsaratsara kokoa ny tsiron'ny tany sy manome vokatra misimisy kokoa amin'ny toerana tsy dia mamokatra. Fahatelo, fikarohana sy fampiarana teknôlôjia, fampiasana zezika mahomby kokoa. Faefatra, fisandahana ny fiantraikan'ny voka-bary eo amin'ny fari-piainan'ny tantsaha malagasy sy ny fanjarian-tsakafo. Mba hanatsarana ny vokatra dia ilaina ny mahafantatra mialoha ny toetriny tany. Mila fitsirina toy ireny mpitsabo mizaha marary ireny ny tany. Salama tsara ve ilay tany? Ampy ve ny otrikaina ao aminy? Ary raha tsy, inona ny zezika tokony atao aminy? Nametraka laboratoara ihany koa ny tetika asa mba ahafahana manao fitiliana ireo tsiro-tany. Atato anatin'ny tetika asa dia maro ny fitaovana izay vaovao manaraka ny teknôlôjia vaovao dia anisan'izany ny fampiasana ny drone anaovana ny fanaraha-maso mahakasika ny tanimbary izay ampiasaina anaovana ny expérimentation. Mba hamelona ny tsy fampin'ny phosphore ao anatin'ny tany dia namolavola fomba vaovao fampiasana zezika ny tetika asa izay antsoina hoe pidipine. Toy izao ny fanaovana azy. Lomana ao anaty fotaka misy zezika phosphore mandritra ny atsasakadiny zanaketsa ka aketsa avy eo. Mitombo kokoa ny fakam-bary izay nampiarana ny pidipine izay midika fa aingana kokoa ny fitombon'ny vary raha oharina amin'ny fomba fanao ny enti-paharazana. Dia fa vita andrana dia ny antsaha io teknika io dia amin'izao efa manomboka manao ny fanapariana
zany eny amin'ny tantsaha zany miaraka amin'ny ministère fambolena sy fiompianana. Ny vary nampiarana ny pidipinina dia matanty atsika kokoa mandritra ny ampahampotoana fitombony faharoa. Vao afaingana 3 herinandro mialoha mantsy ny fitombony raha oharina amin'ny vary tsy nasiana zezika. Fahitako an'ilay teknika pidipinina tsotra fa miakatra tsara ny vokatra. Ny teknika pidipinina dia tsotra, tsy manahirana, tsy mitady fitaovana sarotra nefa ahitana vokatra tsara. Naomby ihany koa ny pidipinina tany amin'ireo tany tsy ampy rano sy hiara ny tondra-drano ary nanatsara ny fitombon'ny vary tamin'ny voalohany. Ny laboratoara fandalinana foto-tarazo novatsy nitetika asa fitaovana dia mikaroka karazam-bary mamokatra kokoa amin'ny alalan'ny fanakambanana foto-tarazo tsara samihafa efa misy. Namolavola karazam-bary 2 izahay izay efa nakatoavy amin'ny fanjakana. Ankoatra ireo, nitetika asa dia mandalina sy manao tombana ny fiantraikan'ireo voka-pikarohana azo eo amin'ny fari-piainan'ny tantsaha sy ny fanjariana ara-tsakafony raha toa ka aparitaka ireo teknôlôjia vaovao ireo. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia nanao fanadihadiana teo amin'ireo tantsaha nitetika asa mialoha sy tao aoriana ny fijinjana vary. Tsy aivina fa ireo teknôlôjia ireo dia afaka entina mamokatra betsaka amin'ny fampiasana zezika kely monja izay miantoka fambolena maharitra sy mikajy ny tontolo iainana. Arak'izany, nitetika asa dia mandray anjara amin'ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra napetraky ny firenena mikambana, indrindra ny mahakasika ny fantrana sy ny toetrandro ary ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny tetika asa fivary dia tanterahana ao anatin'ny fandaharana asan'ny fanjakana japoney izay antsoina hoe SATREPS. Ny SATREPS dia finiavana ara-pifandraisana diplomatika sy siantifika entina ampiroboroboana ny fikarohana iraisam-pirenena eo amin'ny Japana sy ny firenena maro andalam-pandrosoana amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia raitra ny japoney. Raha ny tombotsoan'ny FOFIFA nazahoanay laboratoire de biologie moléculaire, nazahoanay koa ny fitaovana raitra izay manaraka ny teknôlôjia vaovao ary nazahoanay koa cercle de croisement. Nitetika asa SATREPS dia nanomana mpikaroka sy mpianatra maro izay lasa matianina tanteraka amin'ny fikirakirana fitaovana harifomba ahafahana mitily ny fahatsaran'ny tany. Ny nofinofiko dia ny hahita ny Madagasikara mamokatra be mba sakafo tsara ny ankizy.